Salama daholo androany isika dia ndao araha hiresaka ny mahakasika ny ako ny fampilezan-kevitra izay any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy any. Any Toliara voalohany moa maromarina kokoa izay arahana amin'ny kandida solombavam-bahoaka Siteny Randrianasoloniaiko izay laharana fahaenina moa izay ao anatin'ny biletiny tokana any Toliara voalohany any amin'izao fotoana izao. Ka izay nofitinina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity. Asa dindo ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravy nandreny hevitra rehetra nanaovantsika vidéo manaraka eo. Tsarovy ny milaiky ny vidéo antsika ary asa dindo toraka zany ny abonné amin'ny antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Vao miresaka Siteny isika dia ny zavatra tonga ao an-tsaintsika dia ilay hoe président no sady filohany judoka manerana ny Afrika ary ihany koa ilay lehilahy mahery fo izay mivoaka avy any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy any no sady président izay mipitarika ny antoko pro Siteny sy ny miavatoro nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Izy ihany koa moa dia isan'ny lehilahy izay mahery fo no sady tia tanindrazana ary tsapa sy hita izany fitiavan-tanindrazana izany amin'izao ankatoky ny fampelezan-kevitra sy ny izay efa hita nataony fony ireny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ireny. Ny mampiavaka ny Siteny dia ilay izy mahitsy fiteny ary mahitsy fijery. Tsy mba mihambahamba mihitsy izany Siteny izany rehefa haneho ny heviny izay ary hita taratra amin'ny maha olona sportif sy tia fanatanjahantena azy izay fanehoan-keviny izay fa tena olona mahery fo ny lehilahy. Asehony foana ny fitiavan-tanindrazana amin'ny maha malagasy azy izay. I Siteny dia olona tsotra no sady be fandeferana ary hita hatrany fa tena tia manampy ny hafa ihany koa raha i Siteny Randrianasoloniaiko izay. Tsotsotra ny fiainany fa tsy mba tia manambony tena raha i Siteny ary tsy manavakavaka izy na ny ambony na ny ambany, na mahantra anao na manan-karena anao rehefa malagasy sy olombelona anao dia raisiny Siteny toy mitovy ny olon-drehetra avokoa. Ny raha nahita ny firotsahan-kofidiany Siteny ho kandida filoham-pirenena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Nasehony Siteny tao anatin'izany fa tena malagasy izy ary tena tiany nivoaka malagasy sy ny Madagasikara. Fa io moa zany tsy arakaraka n'izay eritreretinao avokoa ny zavatra rehetra izay miseho raha nanantena mafy ny holany filoham-pirenena i Siteny na koa ny andandra an'izay deuxième tour izay nefa tsy izay ny zava-nisy fa premier tour ihany dia vita iny fifidianana iny ary ny raha nahita fa tsy lany Siteny tamin'izany fa laharana faharoa moa izy raha teo amin'ny filaharany ireo kandida izay nirotsaka tamin'izany fifidianana filoham-pirenena izany. Fa io toy ny adiny ombilany mpianakavy izay Mandresy tsy hobiana ary izay resy tsy akoraina fa dia volako lava io ary ny kilalao mbola wela. Mitoetra ao anatin'ny Siteny foana ilay fitenenana manao hoe ataovy toy ny sambalala mainandro tsy azo androany dia iverenana rahampitso. Izay no nahatonga ny Siteny tsy taitra tsy maika nefa tsy tara fa manetsa be mbola ho avy ho izy hatrany. Ao anatin'izay hatrany dia nanapa-kevitra i kandida Siteny Randrianasoloniaiko fa hiverina hirotsaka-kofidiana ao solombavam-bahoaka ao Toliara voalohany ao amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka indray mitoraka ity. Rehefa avy nitondra an'izay maha solombavam-bahoaka azy izay izy tao anatin'ny 5 taona lasa teo dia tsapany sy hitany fa mbola maro ireo lesoka izay tokony arenina ary mbola maro ihany koa ny tetany voaka ny Toliara izay mbola tsy voampita any amin'ny fitondrana faratampony ka izay no nahatonga any Siteny ny safidy ny hiverina hirotsaka-kofidiana amin'izay maha solombavam-bahoaka azy izay amin'ity fifidianana manaraka ity mba ahafahany mitondra ny hetaheta ny voaka ny Toliara iray manontolo any amin'ny fitondrana faratampony amin'izay Maintsy mba tsy homena mitaha amin'ny hafa ny distrikany Toliara voalohany fa mba ho tahaka anireo distrikata rehetra izay mahazo ny tombotsoa avy amin'ny fitondrana mahefa ka izay no mahatonga any Siteny tapa-kevitra ny hiverina hirotsaka ho solombavam-bahoaka izao mba hitondra ny hetetan'ireo vahoaka ary mba hosolontenany ireo vahoaka hivory ao Tsimbazaza ao. Satria zava-dehibe loatra amin'ny Siteny izany hoe ny maharary ny voaka Toliara voalohany izany ka izay no antony mahatonga ny Siteny tsy mipetra-potsiny amin'izao ary tsy mitazam-potsiny izy manoloana ireo hetaheta sy fangatahana izay ataon'ireo vahoaka
miantso fanampiana etsiroa ka izay no nahatonga ny lehilahy nanapa-kevitra amin'izay firitsaniko fidiny izay. Tsapa sy hita ihany koa fa nanitra ny fampilezan-kevitra izay nataony kandida larana fahaenina izany hoe Siteny Randrianasoloniaiko tao toliara voalohany tao dia vorolanina ny vahoaka ary niala tambana mihitsy ireo vahoaka nanotrana an'izany kandida Siteny Randrianasoloniaiko izany ao toliara voalohany ao. Midika izany fa tena mifankatia izy reto, izany hoe ny vahoaka ny toliara voalohany mankatia ny Siteny ary Siteny ihany koa dia mankatia ny vahoaka ny toliara voalohany. Izay moa ny atao hoe fitia mifamaly ka mahatsara ny fihavanana. Eo ihany koa izay dia tonga nanotrana azy ireo ankizikely, ny olon-dehibe ary ihany koa ny tanora izay samby tonga daholo nandritra izay fampilezan-kevitra izay nataony Siteny izay. Teo ihany ny fahitana ireo vahoaka marobe izay mihiramiran-dava sy falifaly ery raha nahita an'izany kandida izay mamin'izy ireo izany tonga nanao fampilezan-kevitra ny tafatafa sy ny resaka ary ny fampidinika izay rehetra tokony harenina sy ny lesoka rehetra tamin'ireo vahoaka ny toliara voalohany tao. Ka izay no mahatonga ny fitenenana manao hoe izay mahavangivangy moa ty ankavana ary fitia mifamaly no mahatsara fihavanana. Soa ty filongoa ho ireo any atsimoany ka ihalongoko izaho longonao. Izay moa ny fiteny izay tena mahalazazy amin'ny fitenin'ireo any atsimoany izay. Tsapa ihany koa nandritra ny kabary izay nataony Siteny tamin'ireo vahoaka ny toliara voalohany tao fa tena vonona tanteraka ny lehilahy amin'izao firitsaniko fidiny osonim-bavam-bahoaka izao ary hiezaka hatrany izy hitondra ny maharary sy ny hiteten'ireo vahoaka ny toliara voalohany any fitondrana faratampony. Ka noho izany dia tokony hifidiny Siteny Randrianasoloniaiko ireo vahoaka ny toliara voalohany amin'izay mba tsy ho diso fanantenana amin'ny olona izay tokony hatokisan'izy ireo hitondra ny hiteten'izy ireo izay any amin'ny fanjakana faratampony any satria Siteny Randrianasoloniaiko izy hatrany no vahaolana ary izy no hitany fa tena mahavita an'izay hampita hafatra sy hitondra ny hiteten'ny vahoaka ny toliara voalohany zay ary mba hahatonga ny fampandrosoana izay mipaka hatrany amin'ny vahoaka tsirairay avy any toliara voalohany ihany. Hita arak'izany fa tena mafy dia mafy ny fampilezan-kevitra ary mafana dia mafana izany amin'izao fotoana izao. Ka hita taratra sady aty am-piandohana raha izao no mitohy ny fitiavan'ny vahoaka ny toliara marobe izay tokony manodina ny Siteny amin'izao fampilezan-kevitra izao dia mety tsy salasalana intsony ny hahalany an'izay kandida Siteny zay ao toliara voalohany ao amin'ity fifidianana ity. Fa io moa zany indraindray tsy arakaraka an'izay nieritreretina ny zava-misy eo indraindray maro ny olona tonga nefa vitsy ny olona hifidy. Eo ihany ireo zay olona mifaninana aminy etsy andanin'izay azo lazaina fa samby kandida mafy ary samby kandida izay manana namaizy azy avokoa na Siteny zany na ireo olona izay mifaninana aminy etsy andanin'izay. Ka izay no mahatonga ny vaton'ireo mpifidy ao toliara voalohany ao amin'ity fifidianana manaraka ity mety hizarazara ary izay ihany koa mety handrisy kajikajy politika ho an'ireo vahoaka ny toliara voalohany ao amin'ity fifidianana ity satria samy miezaka manao aintso zavatra ireo kandida na Siteny zany na ireo mifaninana aminy. Indrindra fa maromaro ireo kandida izay nirotsaka ao toliara voalohany ao amin'ity indray mitoraka ity. Izay arany masaka azona roso tompo klasy tompo vavy soratsika reto nanaraka hatramin'ny farany ity video ity. Azadiny ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandrava na reny hevitra rehetra no avatsika video manaraka eo. Azadiny ihany ny like ny videontsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misy sy WATAWATA GASY. Tompo klasy tompo vavy mankasitraka dia mirary soa.